Ravehivavy mitsangana. Maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty Baiboly ho tonga aloha ranom-pahasoavana. Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely. Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavitra ny fireneny. Ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany. I Abigaela dia nanarina ny fahadisoany vadiny teo anatrehan'Andriamanitra. Rahavavy malala, reny, ry zoky, ry zandrovavy malala. Ianao ihany koa dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao. Ianao ihany koa dia loharanom-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny hananganana anao ary hahatonga anao ho vehivavy feno fiantraikany, ho vehivavy andresy ary ho tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao. Misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy mikomprendre azy. Ry rahavavy malala, ry reny, ry zoky, ry zandry malala. Planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao, ny fampandresena anao. Aza dino fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisianao. Misy fitombavaka manokana izay homanay ao amin'ny salle CRJS Toamasina ny asabotsy 9 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora. Manasa anao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manantena tokoa izahay iaona aminao hifampahery aminao. Raha manana antombavaka ianao dia tena faly izahay hifampahery aminao satria hoy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Manantena izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92. Falmeravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny tombony amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavan'ny tompo mandrakariva. Faly tafaraka aminao ary te hampahery anao indray amin'ity androandroany ity hoe manana fihevitra manokana ho antsika tsirairay avy Andriamanitra. Raha ny teny Jesosy Kristy tamin'ity vehivavy ity hoe ravehivavy mitsangana dia nanana teny manokana ho an'ity vehivavy ity izy. Teny izay tsy nolazainy tamin'ny hafa. Tamin'ity indray mitoraka ity izy dia niteny hoe ravehivavy mitsangana indray, tahaka ny teny izy hoe mbola misy fanantenana ny amin'io avy. Mitsangana fa mbola be deabe ny zavatra ho atao. Mitsangana fa tsy ny androany sy ny ankehitriny ihany ny fiainana, fa mbola manana fotoana, mbola manana zavatra be deabe omanina ho anao. Rehefa Andriamanitra no manana teny ho antsika dia efa teny hanova zavatra izany. Teny raha ao anatin'ny aizina tanteraka dia hitondra fahazavana. Tamin'ny voalohany teny ary rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra dia nandefa ny teniny izy. Teny izay tonga teo amin'ny fiainan'ity vehivavy ity dia hoe ravehivavy mitsangana. Teny tonga aminao zany ankehitriny. Teny tonga amin'ny fiainanao zany ankehitriny. Teny tonga amin'ny fiainatokantranonao zany ankehitriny. Teny tonga amin'ny zavatra izay hitanao fa tsy milamina eo amin'ny fiainanao zany ankehitriny. Teny izay alefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria ny sitrapony, ny fikasany, ny faniriany ho an'ny fiainanao dia fananganana. Tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny planan'i Jesosy Kristy tompo mihitsy ny faharavanao, ny fampitehanao. Raha ny lalana rehetra efa nizoranao, be deabe ny zavatra te hitranga teo amin'ny fiainanao, fanarovan'Andriamanitra. Be deabe ny zavatra te hamafy zavatra teo amin'ny fiainanao, fa ankehitriny Jesosy dia te hiteny ianao hoe mamafy teny vaovao indray izy. Teny tonga nofo eo amin'ny fiainanao, teny hoe fananganana ny fikasan'i Jesosy Kristy ho an'ny fiainanao. Manana antoka an'izao teny izay hitondra fiainana ho anao zany. Efa be deabe zavatra nitondra an'Andriamanitra anao, be deabe nanafahany anao, be deabe zavatra tsy navelany tanteraka teo amin'ny fiainanao satria tiany ianao, satria anana ny fihevitra sy planiny ianao, ny amin'ny hoavy no anontany hoy ny ten'Andriamanitra fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Teny no tonga aminao ankehitriny, hoy izy hoe ravehivavy mitsangana. Mahavariana, teto mety ankehitriny ianao mety hoy ianao hoe vola arena no ilaiko. Fa tamin'ity fotoana ity tahaka ny teny Jesosy hoe mihoatra lavitra noho izany no mananako anao. Fananganam-piainana ary fananganam-piainana maharitra. Izany ny fikasan'Andriamanitra ho anao ary izany indrindra no tiana hifampaherezana aminao amin'ny sabotsy 9 septambra ho avy izao ao amin'ny salle CRJS Toamasina amin'ny 2 ora. Amin'ny 12 ora dia efa anomboka hanokatra ny varavarana sy ny vavahady izahay. Fa manana antoka izahay fa ny fihevitr'Andriamanitra ho anao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny hoavinao ray manontolo dia fananganana.
ry havana te hanasanao izahay tsy mitondra anara-piangonana izahay satria fantatray loatra fa sady tsy anara-piangonana tsy vola mankarena tsy diplôma tsy anarana mpanompon'Andriamanitra no mahavonjy fa Jesosy Kristy irery ihany tsy misy olona manodidina an'ity vehivavy ity na vita ny teny nanana an'izay teny izay ka tonga teo amin'ny fiainany ka nahatsangana azy indray tsy misy olona na vita nitondra izany teo amin'ny fiainany fa Jesosy irery ihany no nanana an'izany fihevitra sy planiny izany ary manana antoka izay fa rehefa hiaraka isika dia hifampahery amin'ny fananganana hifampahery isika amin'ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ravehivavy mitsangana izay ny planina an'Andriamanitra ho anao ary manana antoka an'izao tahaka ny tenen'i Jesosy amin'ny Petera dia hoy izy hoe ary rehefa mahery ianao dia ampaherezo ireo rehetra manodidina anao ianao dia tsy hoe hitsangana fotsiny ho an'ny tenanao fa ho tonga fananganana ho an'ny hafa ihany koa fananganana ho an'ny tokantrano fananganana ho an'ny fiarahamonina fananganana ho an'ny firenena iray manontolo satria ny fihevitr'Andriamanitra ho an'ity vehivavy ity mandraka ankehitriny dia mbola miresaka momba ny fijoroana vavolombelona isika mbola miresaka momba ny fananganana azy isika satria maharitra ny fananganana miaraka amin'i Jesosy ndao ary araka aminay ny asabotsy 6 septambra ho avy izao amin'ny salle CRJS Toamasina amin'ny roa ny fotoanantsika vetivety ny fotoanantsika tena fohy fa manana antoka amin'izao manana teny indray ho tonga eo amin'ny fiainanao Jesosy anana teny indray isika anana zavatra be dehibe hifampizarana indray isika teny ho tonga eo amin'ny fiainanao ho fananganana ho fampaherezana manana antoka ako hitraka indray misy fanantenana indray no avy ary amin'ny alalanao dia hisy zavatra lehibe sy goavana hisy zavatra tsara indray hivoaka amin'ny fiainanao mananteny izahay eona aminao ravehivavy mitsangana maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty baiboly ho tonga aloha ranom-pahasoavana Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavotra ny fireneny ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany Abigaela dia nanarina ny fahadisoany vadiny teo anatrehan'Andriamanitra rahavavy malala reny ry zoky ry zandry vavy malala ianao ihany koa dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao ianao ihany koa dia loha ranom-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny ananganana anao ary hatonga anao ho vehivavy feno fiantraikany ho vehivavy andresy ary ho tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy mikomprendre azy ry rahavavy malala ry reny ry zoky ry zandry malala planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao ny fampandresena anao azadiny fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisianao misy fotoam-bavaka manokana izay homanay amin'ny salle CRJS Toamasina ny asabotsy 6 septambra ho avy izao amin'ny roa manasanao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manantena tokoa izahay iaona aminao hifampahery aminao raha manana antombavaka ianao dia tena faly izahay hifampahery aminao satria hoy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana mananteny izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92